roapolo sy dimanjato ireo mpiadina no niatrika ny CEP Blanc tetsy amin'ny ivim-panadinana Analakely. Ny isa 570 kosa ireo tsy tonga izay nanatanteraka izay CEP Blanc izay fanadidina etin'ny Jemimara Daniel hatrany. Mpianatra roapolo sy dimanjato no niatrika ny fanadinana andrana na ny CEP Blanc tetsy amin'ny ivim-panadinana Analakely ary mpianatra miisa 520 no tsy tonga niatrika izany. Naparitaka tamin'ny efitrano miisa 420 ireo mpianatra ary 2 isaky ny salina ny surveillant. Zava-dehibe tokoa ny anatanterahana ny CEP Blanc izay ahafahana manao tongana ny fahaizan'ireo mpianatra sy manarina ary manitsy ireo mety ho lesoka raha ny fanazavana nentin'ny chef de centre. Mahazava-dehibe azy dia ahafahana manao tombana ny mpianatra anala fanadinana hoe aiza ho aiza ny fahaizana nandritra izay taona izay ary ahafahana ihany koa manarina sy manitsy izay tsy mety tamin'ny CEP Blanc. Tahaka ny an'ny fanadinana tena izy dia tamin'ny fitora sasany no nirosy tamin'ny fiantsona ny anaran'ireo mpianatra, ny kajy, ny olana, ny SVT, ny tantara no nokatroana ny tapany marainy. Ny SVT no sarotra raha nambaran'ireo mpianatra. SVT tena sarotra. Ary ahoana ny fiatrehana ny Rariva, ny fiatrehana ny Malagasy? Mianabesana tsara. Vonona tsara hiatrika ny CEP tena izy? Ny taranja frantsay, malagasy ary ny geografia kosa ny arivo. Rahampitso no hanomboka ny fitsarana ary ny faran'ny herinandro izao no hivaly zany raha ny fanazavana hatrany.